Fejy ny fanabeazana kosa no anoizatsika ny vaovao. Fantatra tamin'ity androany ity fa misokatra ny club d'art oratoire ho an'ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana lalàna eny anivon'ny université. Io no fantatra nandritra ny hetsika fifaninanana momba ny procès fictif notanterahan'ireo mpianatra ao anatin'ity sampam-piofanana lalàna ity androany. Asa miandry ireo mpianatra miofana ao amin'ny lalam-piofanana lalàna ny firesahana ny fandraisam-pitenenana eo masim-bahoaka ary ny heviny. Io no isan'ny tanjon'ilay hetsika fifaninanana procès fictif izay andraisan'ireo mpianatra lalàna anjara ao amin'ny taona fahatelo dia ny licence 2 sy ny licence 3 ary ny master 1 sy ny master 2. Fa ankoatra izay dia isan'ny tanjon'ity hetsika ity ihany koa ny fampahafantarana ny fisokafan'ny club d'art oratoire ho an'ity sampam-piofanana ity. Zavatra ataonay ity moa zany dia voalohany indrindra dia noentina ampahafantarana ny ankizy ny fisokafan'ny club d'art oratoire i-débat ao amin'ny département droit ao amin'ny faculté d'ex. Dia izy moa ny tanjona amin'izy io zany dia ny hanazarana sady ny ankizy hiteny eny mason'olona sy hiaro ny heviny ary hanampiana azy ihany koa anatin'izany mba hahay hiteny eo anatrehan'ny olona maro zany. Ny tanjonay moa zany ao anatin'izany ihany koa dia ny hanampiana kotrana satria izay moa ny antom-piasin'ny association hanampy ny ankizy izay tafiditra eto amin'ny département droit. Dia ny antony indrindra zany zay mahatonga an'ity mba hampahafantarana an'ireo mpianatra sady hoe ohatra amin'izao no miandry anazy any amin'izay asa mety azo ny anerinany sy izay andraikitra mety horaisana. Hanomana ireo mpianatra indray anjara amin'ilay fifaninanana procès fictif momba ny zon'olombelona aty Afrika ihany koa ity hetsika ity izay notanterahana androany teny amin'ny amphithéâtre izay ity raha ny nambaran'ny filohan'ny Fikambanana Ary. Hanomana ireo mpianatra ireo satria izy ireo no mpahay lalàna eto amin'ny firenena rahatrizay ka hanomanana azy ireo amin'izay fandraisam-pitenenana aloha voalohany indrindra eo masim-bahoaka. Faharoa ihany koa hanamariana zay tena teboka tsara indrindra hanamariana ny fijoroan'ny club d'art oratoire ety amin'ny université ho an'ny mpianatra lalàna. Tsy hijanona treto moa ity hetsika izay notanterahany fikambanan'ny mpianatra manaraka ny fiofanana lalàna sy ny fikambanana Ary izay notohanan'ny ity fa hitoetrany entina nazarana ireo tanora amin'izay ho sehatry ny asany rahatrizay.